kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tsy fitiavan-tanin-drazana. Fa raha resaka tsy fitiavan-tanin-drazana ity indray no diniana sy ho jerena dia tena ratsy ary handoza ary mety ho potika mihitsy aza ny firenena. Satria nahoana? Ao anatin'izany koa ny fitiavan-tena, ary tsy izany fotsiny fa mbola betsaka koa ireo olona izay tena hamono tena. Ka izay vao tonga ny fahantrana ary izay vao tena hahantra ary vao maika lasa mahantra be fiantrana. Koa mba elao fa tsy mety fa mamono sy mampalahelo ary manala baraka antsika vahoaka malagasy izany rahavana. Satria izay miseho mandoro tanety ihany anie no mandoro tanin-drazana. Ary izany ireo hafatra ireo taolo taloha tany sy izay ireo efa lasa korazana. Tsy mampitahotra akory aho fa tena zava-marina ary efa tena voarefy ary koa tena nyrefesina tao anatin'ny lesona. Koa raha mandika sy tsy manaraka izany isika dia tena mety hafarana amin'ny fahafatesana. Ka mba tandremo sao dia hita faisana, ka izay vao tena tsy hisy tsony ny raisina ary vao maika tena hitondra faisana. Tandremo, izany rehetra izany tsy voatery hoe tonga dia hivaly direkta, fa miandrasa fotsiny ary koa matantesa, fa tsy maintsy mbola ho avy aminao ilay hoe perfecta. Ary tsy izany fotsiny fa mbola hamakivaky ny fiainana manontolo koa ilay atao hoe perte. Tena zava-dratsy ny hoe raha tsy tiana ny tanin-drazana. Ohatra, mety misy olana angamba eo amin'ny fari-piainana na eo amin'ny fianakaviana na amin'ny ozon-drazana izay nahazo. Asa tsy fantatra fa izao fotsiny. Tsarovy fa raha misy ny olana dia tsy maintsy ho izana tadiavina ny vahaolana. Ary rehefa hita ny vahaolana dia izany rehetra izany dia tsy maintsy miafarana amin'ny atao hoe lamina. Ka izay vao tonga amin'ilay teny hoe asivy lalana fa tsy milamina dia azo milamina ary dia ataovy milamina. Ary izay teny izay raha tena dinihana dia tena zava-marina ary dia teny manamarina izay teny tiana no fantarina. Ary izay teny tiana no fantarina tao ka azonao dia izao. Tonga dia raiso amin'izay ny fepetra fa aza atao kilalao mitsony raha amin'izao fotoana izao. Izany dia midika hoe tiavo ny tanin-drazana tahaka ny tena. Tsaroa foana fa raha tsy tia ny tanin-drazana sy ny tena izay dia mba tady dio foana fa dia tena very zo tanteraka. Ka mba tsy hisiny izany intsony aza manara-taranaka fatifatany amin'ny eran'izao tontolo, fa mba manaja tena fotsiny ary koa aza mba tia tena. Fa raha tanteraka anao daholo izany rehetra izany dia handroso tokoa ny firenena. Ka izay atao amin'izay ny maha olombanona fa tena tsara, satria koa mino sy manantena amin'izay fa samia mankafy ary samia mankatia ny tanin-drazana daholo, mba janony amin'izay ilay fo torotoro. Ary izany hafatra izany mba raiso ohatra ny didi folo, ary tsy ho anao irery fa ho antsika rehetra manontolo. Mpanoratra izaho Patrik.